télévision fraisin'ny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Tiako ny hitarika anao niany ao anatina fianofo, ao anatina fiderana, ao anatina fanandrantana n'Andriamanitra, ao anatina saonako. Na dia eo zao zavatra misy amin'ny firenentsika zao dia ataontsika sakana zany hiderantsika n'Andriamanitra, isaonantsika n'Andriamanitra, akofantsika n'Andriamanitra. Raha mety ary mba mahifantokatsika jiaby, ampilainy tsy aloha jiaby ataonao ambadimbadika ny ataontsika mba hivavaka. Manambory ianao misaonan'Andriamanitra. Nino manana fotoana zao isaonan'Andriamanitra. Manambory ianao misaona, midera, mankalaza, mamevoninahitra azy. Lehibe loatra ny Andriamantsika eo midika mevoninahitra, ankalazaina. Dia raha izy anao fe ry zavatra tsara ataonao taminay. Amin'izao fotoana zao dia fony ny fanampiasana dia afantoka aminao toy Jesosy. Masina ianao, mpanjaka, tsy toy ianao le avo indrindra, ianao le tsisy tahaka, ianao tsisy azo ahina.
Yeah.
fihoanay fihetsika zay rehetrarehetra mihoatra dia folanay manao sara fa zay tsara kosa dia raisoanao misaotra jesosy manamo misaotra jehovah-magnay tsara ireto halleluia 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 raha afaka mioraka anao atokantrano dia miora mafy bentsy eny rehefa malala ajaina amin'ny tompo faly mifanarintava amintsika amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao ny tenako miarabantsika rehetra zanakiziona araky ny hira fiderana narahantsika teo araky reny fiankofatsika tamin'Andriamanitra ireny dia magnano mbola tsara antsika jiaby ary tsy adiniko ihany koa ny manasa antsika rehetra zay manatrika an'izao fotoana izao tena evero salaminy hoe aty am-piangonana ianao satria natao fotoana miavaka mihitsy ty fotoana androany tia ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra nampivavaka toziony ianao na tia tena hoe angaviko ianao mba hiaraka iombambavaka indrindrandrindra ao anatin'izao fotoana tsara izao dia aoka ianao tena hiankoka amin'Andriamanitra aoka ianao mba ho faly sy miramira mitsodrano ho antsika rehetra tsy ankanavaka na manaraka any amin'ny FB ianao na manaraka any amin'ny YouTube na manaraka any amin'ny télévision mitana maheran'Andriamanitra ny ombanao ary mitsodrano ihany koa mba ho salama nentsika menakavy mba samby hitoetra omban'ny fahasoavana omban'ny fahatsaran'i Jesosy Kristy amin'ny androany tia dia hivavaka manokana ho anao isan-tokantrano ary hivavaka ihany koa tsika mialohan'ny andresantsika ny ten'Andriamanitra satria misy afatra ngezabe zay asain'ny tompo omenanao androany zay miendrika fanontaniana nefa hovalitsika ao anatin'ny fampianarana hoe mpivavaka amin'Andriamanitra ianao sa mpiankohoka amin'Andriamanitra rono teny ho velabelarintsika omeny tompo révélation ngezabe ianao androany ary minao fa andray fanapahan-kevitra ianao mba ty fotoana androany ity hoe mpivavaka amin'Andriamanitra ianao sa mpiankohoka amin'Andriamanitra vavaka sika rehetra ndao hanondrika ny lohantsika sika hiaraka hivavaka ametraka nyty fotoana androany ity raha sitrakao indrindra dia apetrao amin'ny fonao amin'ny tananao mba hikasian'Andriamanitra ny fonao androany ao anatin'izany fiankira malefaka izany tiako tena hifantoka tanteraka ianao sady ino fa manatrika antsika eto Andriamanitra miasa any amin'ny tokantrano misy anao Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fijerivanao an'izao sary izao Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fandrenesanao an'izao afatra izao Andriamanitra fanamasina tsara indrindra manasanao amin'ity androany ity hikasika ny sambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahako ngatahako ny herin'Andriamanitra avy any an-danitra hikorina amin'ny sambatan'olona tompo mamindra fo aminay mamelany elokay ianao Jesosy Kristy mahita mahafantatra ny fiainanay tsiraray avy ny mombamombanay tsiraray avy ngatana eto Jesosy eo ny herinao mahagaga hikasika ny isan'ny tokantrano hikasika an'izay rehetra manaraka mivantana an'izao fandarana izao tompo izaniza ao anatin'ny aretina aoka lay heriny dia nikapoka avy aminao anasitra anazy izaniza tompo ao anatin'ny tsy fisina ao anatin'ny problema maro samihafa aoka ho isy vahaolana avy any an-danitra manga ny fon'ny olona antsokany ko tompo lay heriny ositra hikorina amin'ny sambatan'olona anafaka ampahery ary aoka Jesosy Kristy amin'izao minitra segondra itenenako zao aoka ho isy ny afo ny fanamasina hidina ny anatin'ny tsiraray avy afo ny fanamasina ampahery ny tsiraray avy afo ny fanamasina ampitraka reo zay kivy sy ketraka tompo aoka ny herinao mahagaga aneo aminay tsiraray avy vavaka tompo an'ity firenena ity mba ho firenena ho lavitry ny fahafatesana firenena ho lavitry ny loza ho lavitry ny sampona asio fiarovana manokana Jesosy eo reo zanakao eto Madagasikara asio fiarovana manokana reo zanakao any am-pitan-dranomasina asio fiarovana manokana ny zanakiziona asio fiarovana manokana ny malagasy mivavaka ho an'ireo zay marary ao anatin'ny aretina coronavirus aoka ho isy heriny dia nikapoka hikasika azy ireo
tompo arovony mpitondranay manomboka ny président de la république ro premier ministre ny député ny sénateur ao tompony gouverneur ao ny ben'ny tanàna ao ny chef fokotany ny chef carreau indrindra fa ny vahoaka malagasy rehetra ny polisy ny gendarme miaramila ro mpitsabo ro mpitsara ro mpiandry fonja reo administrateur civil na iza Andriamanitra mpiasa mpanjakana tsy ankanavaka ho rakofana amin'ny ranonao Jesosy Kristy mino tompo fa tafiditra anatin'izany vavaka ataoko zany izay rehetra mijery izay rehetra manaraka mivantana an'izao fandaran'izao tahina ny tompony fandrenesana ny teninao tahina ihany koa nisany tokantrano mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen araka zany vavaka nataontsika izany dia ijeritsika androany hoe mpivavaka amin'Andriamanitra ianao sa mpiankohoka amin'Andriamanitra tadiory avana fa départ voalohany amin'ny fiarahana amin'ny tompo dia ny mivavaka ary Jesosy mihitsy moa nampianatra hoe mivavaha ka aza mitsaratra fa tsaratsara kokoa raha miditra ianao amin'ny tontolo anankiray ntsona hoe mpiankohoka amin'Andriamanitra misy tantaran'olona anankiroa tao anaty baiboly izay ho azavaiko aminao androany dia ny tantarany Marta sy Maria reo dia samby niaraka tamin'i Jesosy reo dia samby nanompo an'Andriamanitra fa saingy nisy zavatra tsy nampitovy azy ny anankiray mpivavaka fa ny anankiray mpiankohoka ao anatin'na krizy sahala amin'izao dia betsaka ny zavatra mila ianarantsika indrindra ny mba ahatonga atsika ho mpiankohoka amin'Andriamanitra satria betabe ny mpivavaka amin'Andriamanitra rehefa ao anatina krizy dia tsy hita izy indrindra tsy mahavita mivavaka intsony izy satria veriny fa aty am-piangonana ihany no ivavahana nefa ry havana tsaroa fa raha tena mpiankohoka amin'Andriamanitra ianao na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny télévision na amin'ny alalan'ny Facebook dia afaka miankohoka eo anatrehany tompo ianao satria ny fitiavanao an'Andriamanitra no mamaritra n'izany rehetrarehetra izany ijery andiny soratra masintsika zay somary lavalava ihany fa kosa izahantsika ho fitinina ao anatin'ny minitra vitsy dia ny filazantsarany Jaona toko fa 1:10 Jaona toko fa 1:10 hovakitsika manomboka ny andininy voalohany raha miaraka aminao ao ny baibolinao dia mba alaivo kely dia vakio filazantsarany Jaona toko fa 1:10 dia andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'ny Maria sy Marta ravava Maria dia le nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondoha ary Lazarosy anadano narary ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy ianao hoe tompoko indro marary le tianao ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoe izy tsy ho fahafatesana anatin'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra ary Jesosy tia ny Marta sy ny ravaviny ary Lazarosy ka noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay toerany ihany izy rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra andeha isika ho an'ny Jodia indray hoy ny mpianatra taminy rabio voaingana teo ny tadiavan'ny Jiosy hitorabato anao ka hankany indray va ianao Jesosy namaly azy hoe tsy 20 va ny ora indray andro raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy misy mahatafotoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria tsy misy mazava ao aminy izany no milazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany nefa Jesosy nilaza fahafatesana fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nilazainy ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo fa andeha ankany aminy dia hoy Tomasy izay atao hoe didimo taminy nanao taminy hoe andeha koa isika mba hiara-maty aminy
ary no tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 sy tadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadana. Ary Marta raha nandre fa maty Jesosy dia nandeha nitsena azy. Ary Marta raha nandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy. Fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahy, nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao azy ianao na inona angatahana amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana maty, fa efa ela izy no nilevina tao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompo, mino ahy fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra le ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilazana izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavavy nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izany toeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahy. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa nandevenanareo anazy? Dia hoy izy ireo tamin'ny tompoko, andeha izaho Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory tia be ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, mo tsy hain'ny lehilahy izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izao ny tsy ho nahafaty andra lehilahy ty. Dia vonto indray ny fanan'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Ary zo izany, sady nisy vato narindra teo. Hoy Jesosy, esoriny vato. Hoy Marta nabaviny maty tamin'ny tompoko, maimbo izy zao fa efaran'izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako vato, fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra, dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nananatra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa nony amin'ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba inony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, nivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehim-paty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy misoara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny Fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eo tirevana raha vakinao io bokin'ny filazantsarany Jaona io, dia misy révélation marobe azonao raisina amin'ny verset io. Ny zavatra misy amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy problème. Dia indray betsaka ny olona mihevitra fa hoe rehefa mivavaka hono dia tsisy problème. Rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy hono dia baibay problème jiaby. Tsarovy riavana fa ny fiainana raha mbola eto ambony tany ity dia ady, combat. Misy foana ny problème. Ary eto raha vakinao amin'ny tantara, Marta, Maria, dia ozy ny Baiboly hoe sakaiza tiany Jesosy. Na le Lazarosy izay maty aza sakaiza tiany Jesosy. Izany hoe
na eo aza Jesosy ny zavatra sarotra tsy miala igny foana, misy foana ny zavatra sarotra. Na tamin'ny andro Jesosy ary nisy foana ny zavatra sarotra, fa kosa Jesosy mpandresy ny zavatra sarotra. Voalaza ny Baiboly ihany koa fa izy dia tsy miova, maly sy anio ary mandrakizay. Donc zany Jesosy afaka miasa foana na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Jesosy afaka manampy anao foana na amin'ny zavatra mora na amin'ny zavatra sarotra. Ka amin'ity verset ity dia miverina foana le resaka hoe fitiavana. Le Lazarosy tiany indrindra, ontsany foana, endrezany fitiavany azy izy. Satria le sakaiza tiany indrindra, tsy iza fa Lazarosy, endreo izy zany fitiavany azy. Mario izy le nanositra menaka lafo vidiny tonga Jesosy, satria sika tena hoe mahita n'io tantara io hoe tsy mora ny zavatra nisy teto. Olona kamarady be ny Jesosy. Jesosy zay mpiara-misakafo amin'izareo, Jesosy zay mifanerasera amin'izareo andavanandro, dia nefa mbola nisy ny aretiny. Ary tsy vita ny aretiny fa ny afara tamin'ny fahafatesana. Ka na i Tomasy ary nilaza mihitsy hoe ndetsika io zay ara-maty aminy, fitiavana daholo zany. Sakaiza tsy foiny Jesosy Lazarosy, sady tiany indrindra nefa mbola nisy problème na rary ary maty. Ary io anefa matetika dia anisan'ny zavatra anankiray anakianan'olona fivavahana. Mila be amin'izao ny resaka mandeha hoe aiza daholo nareo mivavaka ao anatin'izao coronavirus zao, aiza nareo mivavaka, aiza nareo pasteur, aiza nareo efa trany amin'ny andron Jesosy zay mbola teto ambony tany no efa nisy trangan-javatra zany. Efa ela be no efa nisy, ary tantara io dia efa 2 taona lasa zay no nitrangan'io histoire io. Efa teo foana Jesosy fa saingy problème teo foana koa. Sakaiza tsy foiny Jesosy izy Lazarosy nefa narary ary maty. Maro amintsika nefa riavana ny samy laza hoe matoa za feno problème, tsy tian'Andriamanitra angamba za. Dia rehefa tahina indray dia misy re mihevitra fa izy no tegna tian'Andriamanitra. Ka eto riavana dia mba ampahireziko ianao hoe aza manaiky hiala amin'Andriamanitra ninona zavatra sarotra nilovanao, fa Andriamanitra dia tianao foana. Na aiza misy anao, ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao, tianao foana Andriamanitra. Jereo fa na dia maty aza Lazarosy, tsy nampiena ny fitiavan'i Jesosy anazy zany. Fa mbola lasa Jesosy nidododo, ka ianao mieno ana, ianao mijery anahy mbola tsy maty fa mbola velona. Dikan'izany mbola velona ao anatin'Andriamanitra koa ny fitiavany ianao. Aza atao zavatra anankiray zay ampiala ny fonao amin'Andriamanitra ho zato eo ny problème. Fa na dia maty aza Lazarosy, tsy nampiena ny fitiavan'i Jesosy azy zany, fa vao maika nampitombo ny fitiavany an'i Lazarosy. Tianao Jesosy na dia sarotra aza andalanao. Satria riavana maro mantsy ny mihevitra fa rehefa mivavaka hono ka mandray an'i Jesosy dia tsy misy problème. Ny problème misy foana, fa kosa Jesosy dia vahaolana ny amin'ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'ny zavatra impossible amin'ny olona, matetika ny tian'Andriamanitra ny hoona ny hera. Jerevo ny fomba nilazan'i Jesosy azy teto fa mantoro izy Lazarosy, dia mpianatra ny hevitra hoe bon signe zany. Satria tsika rehetra miara-malala fa ny olona marary rehefa matory na rehefa mahazo tory dia ho sitran'izy zay. Tany zany le niheverany mpianatra anazy vaovao tsara. Ty Jesosy tonga dia teny andaotsika io zay amoana azy fa matory izy, amoana azy amin'ny torimasony. Nefa teto Jesosy dia tena nilaza mihitsy hoe maty Lazarosy, zay ny tiany ambara. Fa amin'Andriamanitra ny ka ratsy amin'ny fiainanao avadinao tsara. Ary izy nilaza fa zaho zo malala ny heverako anareo, hevitra tsy hitondra loza fa hitondra fiadana. Ka io zavatra mahazo anao io zavatra mahakivy anao io mihitsy no hietsen'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ianao zao mety milaza hoe enatra nefa amin'ny Jesosy io hivadika voninahitra. Ianao zao mety mahita ny probleminao hoe ny anaty iny farany sarotra, ny anaty iny farany ratsy, fa tsy problème io amin'ny Jesosy fa vahaolana sy fisandratana. Ary dalaka jereo fa matetika rehefa hitondra fifohazam-panahy amin'ny toerana anankiray Andriamanitra dia mandefa zavatra sarotra. Rehefa dia ampitombo ny fonon'olona anankiray Andriamanitra dia mandefa zavatra sarotra. Jereo daholo ny olo ny fonono anaty Baiboly fa nandalo zavatra sarotra. Zao ka misy atsika zao dia ka sarotra
dia zao indrindra nefa no tokony anatonantsika n'Andriamanitra, zao indrindra ny fotoana tokony hivavahantsika amin'Andriamanitra ao anaty tokantrano ve ianao mba mahavita mivavaka, ao anatin'ny fotoana anankiray 24 heures zay lalovanao hoe confinement total movy ianao mba miresaka amin'Andriamanitra, sao dia variana ny zavatra hafa ndana apetrao foana fa ianao dia le mpiankohoka amin'Andriamanitra. Jereko tsara ao amin'ny Jaona 11:21 fa hoe aroy Marta ozy izy taminy tompo raha teto ianao dia tsy maty ozy izy ny anadaha, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaha. Dinio phrase io fa i Marta dia mino ny herin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa saingy tsy mino hoe na dia tsy hita azy Andriamanitra afaka miasa. Ianao moa mpilalay mieritreritra hoe aty am-piangonana foana ianao mahazo herin'Andriamanitra, fa nany amin'ny tokantrano misy ianao ampijerena an'izao fandaran'izao amin'ny YouTube, ianao mpanarahana n'ity fotoana ty amin'ny Facebook, tadio fa afaka miampitany aminao ny herin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny télévision na raha mijerevanao an'izao afatra izao afaka mikasika ianao ny herin'Andriamanitra. Ka teto Marta dia miteny raha teto ianao izy dia tsy maty, Jesosy afaka manasitrana. Tsy mino miracle teo no eo izy fa ozy hoe mbola ho avy zany, adinony fa i Jesosy dia Andriamanitra, adinony fa Jesosy dia iraky ny ray hitondra fagagana sy famonjena. Ka eto zany aza miandro miracle rapitso fa raiso androany ny miracle anao, raiso amin'ny alalan'ny fandrenesanao zany teny zany io zavatra andrasanao io, raiso amin'ny alalan'izao fijerivanao n'izao vidéo zao ny anjara valim-bavaka ao, satria zaho Jesosy teto dia fananganana ny maty sy fiainana. Dia raha dininao tsy misy mihitsy teny tao anaty Baiboly milaza hoe Jesosy Kristy niantso any Marta, bavadibadionge fa tsisy mihitsy hoe Jesosy niantso any Marta, fa Maria kosa imbetsaka no nantsony Jesosy. Ka samy mandinika kely fa ireo olona anankiroa reo samy tiany Jesosy, fa saingy hafa mihitsy ny fomba ny traiteny Jesosy any Maria sy Marta, satria i Maria mpiankohoka fa i Marta mpivavaka. Marta zany le tia fetsiketsehana ty ivelany, tiany le ho hitan'olo. Am'izao moa revana tsy fanompona hitan'olona ntsony ny tokony ho hita fa le fanompona hitan'Andriamanitra. Satria hitanao zao tsika manao tanteraka an'izao vidéo zao dia mihidy ao anatina trano, miezaka mihitsy mba mametraka hoe ahoana ny fomba mahanana sakafo anao, satria tsy le hita maso no mikontro fa le tsy hita maso, tsy le hitan'olona no mikontro fa le hitan'Andriamanitra. Ianao ve mba manana fitiavana an'Andriamanitra? Satria Maria za teo mpiankohoka fa Marta mpivavaka, tsy hoe ratsy le mivavaka fa mila lasa mpiankohoka ianao. Ny mpiankohoka zany dia sady mpivavaka izy no miankohoka, fa matetika ny mpivavaka dia mijanona eo izy, mivavaka fotsiny fa tsisy zavatra hiasany saina. Ka ao anatina fiankofana tsy maintsy misy foana vavaka, fa ao amina vavaka tsy voatery izy fiankofana. Eo zany matetika dia niveau spirituel, eo zany refy afantarana ny olona tian'Andriamanitra. Tsy mitovy zany revana ny façon Marta sy ny façon Maria. Marta rehefa nahitany Jesosy dia niantso hoe tompo, fa saingy to mpitsanganana izy niantso hoe tompo. Raha vakinao le verset, nitsangana izy hoe tompoko fa to mpitsanganana izy nanao an'izany. Fa i Maria isaky ny mahitany Jesosy dia miantso hoe tompoko no sady mandohalika eo anatrihan'i Jesosy. Anao miampy fiankofana le izy fa tsy vava fotsiny, miampy fiankofana le izy fa tsy resaka be ety ambava. Ka ny mpiankohoka tsy mangataka ny ninona amin'Andriamanitra raha tsy efa niankohoka izy aloha. Adio zany fa ny mpivavaka vao mivavaka izy dia fa mangataka zavatra marobe, vao misokatra vavany dia fa tsisy raha tsy korana. Fa ny mpiankohoka tsy samy miteny zavatra amin'Andriamanitra raha tsy miankohoka izy aloha. Ka samy valy mivavaka andreo fa hafa foana ry avana ny mpiankohoka. Jereko ny zavatra nataony Maria, fa ny alohany nangatahany ny ananganana ny anadahany dia niankohoka izy aloha. Dinio tsara le révélation Marta ho zato mpivavaka nifanena tamin'i Jesosy voalohany, fa mbola niteny Jesosy hoe antsoy mangatio izy Maria. Donc zany tsy ampy zany amin'Andriamanitra le mivavaka fotsiny fa mitady olona mpiankohoka izy. Efa niona teo izy, fa ka hita zareo fa tsy maika iresaka tamin'i Marta Andriamanitra, tsy maika idiskite tamin'i Marta Jesosy fa zao ndana antsoy Maria fa igny mpiankohoka.
fa ianao mpivavaka eo zany le izy ravana ka mila maka lesona ianao anatin'izay misy zany zavatra tsy tenenin Jesosy amin'ny mpivavaka misy zavatra tsy tenenin Jesosy amin'ny mpivavaka tsy voatery lazaina amin'ny mpivavaka fa lazaina amin'ny mpiangofa zavatra hafa zany revana nitenenina tamin'ny Marta ary ny an'ny Maria koa hafa tanteraka mihitsy Marta mpivavaka tady amin'ny Jesosy fa Maria mpiangofa jereo fa Jesosy mihitsy no nitady azy donc zany raha mpivavaka ianao tady an'Andriamanitra fa raha mpiangofa ianao tadiavan'Andriamanitra raha tianao hetsika ny herin'Andriamanitra meteza ianao mpiangofa Marta tonga tamin'ny fahalalana fa tsy nampitomany an'i Jesosy ny fahalalana tsisy verset tsy tadidiny fantako fa ianao le zao le hirak'Andriamanitra fantako fa ianao le tsisy raha tsy hainy manana verset be tabe Marta vao nivoaka teo Marie amin'ny Jean 11:32-37 io zay nitomany tsy haiko raha mba remarquenao fa raha nivoaka Marta tsy nisy olona nagnaraka anazy fa izy raiky foana nagnatona an'i Jesosy fa rehefa nivoaka kosa Marie tonga dia nisy olona maro be nagnaraka anazy vahoaka mihitsy ny tao ariny satria avana ny mpiankoka dia mahataona olona le toetra mahatonga anao miankoka ao anatin'Andriamanitra zany tsy iza fa io le toetra be fitiavana io le toetra tia miresaka amin'Andriamanitra io le toetra mahazaka zavatra sarotra io le toetra tia mifanerasera dia jereo fa i Marta zany tsy nanana fitiavana fa izy ndraiky tia mivavaka ka misy zany avana qualitén'olona zay tena hitanao tena mazoto mandeha am-piangona mazoto manao asan'Andriamanitra fa indraindray izy io tsy ampy fitiavana tsy manana fitiavana an'Andriamanitra izy fa le hetsika ty ivelany misy ndraiky nefa olona zay heverinao tsinitsino mety heverinao tsy dia milamina ozonao hoe fantako loatra igny tsy milamina igny zao igny nefa ry avana regny karazan'olo regny matetika manam-pitiavana an'Andriamanitra izay agnaty fony ao tsy hitanao mihitsy zany ny secret-ny any amin'ny maningina zay nefa le tegna tadiavan'Andriamanitra le mpiankoka fa tsy le manao geste ty ivelany ka rehefa iaona amin'Andriamanitra sosokevitra atoroko anao mialoha ny vavahana mialoha ny resana amin'Andriamanitra dia atomboy amin'ny fiankofana amin'ny adoration asa malaky mangataka fandana asandrato aloha Andriamanitra enao le Andriamanitra lehibe enao le Andriamanitra be voninahitra hitanao tsika teo mialohan'ny fotoana nanao hira fiankofana nananatra an'Andriamanitra midera an'Andriamanitra nilaza ny falebiazan'Andriamanitra dia jereo fa tsy nangataka Jesosy mba hitsangana Lazarosy fa nanina ny baiko izy baikony Jesosy ange Lazarosy mba hivoaka satria zao ny adorateur na ny mpiankoka dia natao hidomina ny zavatra rehetra amin'ny fotoana ianao zany manana ny karaktera tia miankoka amin'Andriamanitra io dia lasa misintona ery afaka midomina zavatra fa ny olona be zeste ty ivelany ny olona tia misehoseho ny olona tia ho fantatra sy ny sisa matetika tsy misy impact sala Marta raha nivoaka ny trano izy tsy nisy nizaniza nagnaraka azy fa vao nitsangana fotsiny Maria dia nirodorody ny olona nagnaraka anazy avy tao afara satria mahakasika olona ry avana ny olona manam-pitiavana tamin'ny Adama mbola mpiankoka tamin'Andriamanitra zany hoe mbola mpankatoto en'Andriamanitra mbola feno fitiavana an'Andriamanitra dia jereo fa izy no nifeny zavatra rehetra teto ambony tany izy no nanome anarana ny biby rehetra teto ambony tany fa jereo fa rehefa nanomboka niala le fiankofana tsy nisy zavatra voabaiko ny Adama tsony teto ka ny adorateur zany manana fahefana feno amin'ny zavatra rehetra nitsangana Lazarosy fa mbola nisy zavatra nesorina teny tinona fa ny fehimpaty tsy vato ihany fa nisy fehimpaty koa nagnaraka azy teo ry avana ny tena nankahalany jiosy an'i Jesosy izy le nanangana ny Lazarosy teo nge nanomboka nitora-bato anazy ny olona teo nge nanomboka nanenjika an'i Jesosy ny olona fa noho ny fitiavany Jesosy an'i Maria dia nataony io fagagana lehibe io anao zany fa enao zany raha mpiankoka amin'Andriamanitra na dia zavatra tsy tokony ataon'Andriamanitra androany ary possible tonga dia ataony androany izany ry avana mahatonga ny Maria na dia nialan'i Jesosy aza ny olona rehetra zany hoe ny olona rehetra nandaoman'i Jesosy fa i Maria tsy niala mihitsy satria fantany Maria loatra ny fitiavan'i Jesosy sy ny fitiavan'i Jesosy ny ankohonany
ka teboka amaraparanatsika leso ny mpiankoka revana dia mahatakajavatra ianao zany rehefa tegna tonga amin'io niveau ny akoka amin'Andriamanitra io mazava ho azy zany feno fitiavana n'Andriamanitra ny fonao mialohany ananganana trano raha mpiankoka ianao dia misotra aloha ny amin'ny fisiany tokotany ohatr'izay nge le sekre fa sy tonga dia hoe tompo tahio ty tramonay ty mba hitsangana soamantsara 3 étage fa ny mpiankoka dia ohatr'izany ny toetrany mialohany ivavahana ananganana trano dia misotra aloha izy ny amin'ny fisiany tokotany mialohany ivavahana amin'ny tontolo andro misotra aloha izy ny amin'ny fahasalamana misotra aloha izy ny amin'ny fahelavelo misotra aloha izy ny amin'ny journée izy men'Andriamanitra fa tsy tompo tahio zay androany aye andeha hitsapo volana ankiriry ary zaho aoka mba hotratroko koa madamo igny tsy zay ny atao fa raha tena mpiankoka ianao misotra aloha ny amin'ny zavatra anankiray jereo fa samy manana ny maizy azy na i Marie na i Marthe fa jereo ny qualité na fiainana qualité na fomba fijery betsaka amintsika reo zao no mangataka mba hotahin'Andriamanitra arabola mba efa nisotra ny tompo ve noho ny amin'izay fa eo ampelatananao betsaka amintsika ny efa tiangataka faharoan-jaza mba efa nisotra ny tompo ve noho tamin'ilay zaza voalohany betsaka amintsika mangataka mifahavitana mariage mba efa nisotra ny tompo ve noho ny amin'ny fisiny lehilahy ny amin'ny fisiny vehivavy fofobatonao io tsy vitsy amin'olona mangataka promotion any am-piasana mba efa nisotra ny tompo venao ny amin'ny fisiny asa riava malala zay miaino an'izao fangarina izao mila manana toe-po tia miankoka ianao raha mba tianana influence amin'ny fiainana raha mba tianana fiantraikany amin'ny fiarahamonina raha mba tianana ianao zany atao hoe ery afahanao mifehy zavatra zany miankofa amin'Andriamanitra mifandraisa amin'Andriamanitra asandaty foana ny vavaka rehefa mivavaka aza maika angata-javatra fa mba ataovy tena connecté amin'Andriamanitra ny fonao ataovy tena connecté amin'Andriamanitra ny fiainanao mba milaza aminy fa ianao dia tia anazy mba milaza aminy hoe fenoy atompo fa aza maika angataka vola aza maika angataka sakafo miankofa amin'Andriamanitra vakio tsara le tantara teo fa tena anisany toetra nampiavaka ny Marie dia izy miankoka aradinao nge Marie io rehefa naravakino ny tantara vao mangiran-dratsy andro maiziny be igny izy ny lasa nakany amin'ny fasana nisy an'i Jesosy izy vehivavy kely igny lasa nidododo nakany amin'ny fasana no ninona zatra miankoka amin'Andriamanitra feno fitiavana an'Andriamanitra ianao zay meno anahy eto mpivavaka ve ianao sa mpiankoka fotoana zao riavana hitadiavana ny tompo fotoana zao ampitomboanao fiainam-bavaka be da be amintsika mametraka fialantsiny teo aloha hoe tsy afaka mivavaka mihitsy pasteur ino moa rao tsy manataonao mihitsy amin'ny zay miasa foana tsisy repos mihitsy tsisy congé mihitsy misy repos ianao zao misy congé ianao zao aiza ho aiza mivavaka teo mba miona amin'Andriamanitra ve ianao sa varigna manao publication amin'ny Facebook sa varigna mijery télé fandana mba manokana fotoana ivavahana mba miresa amin'ny tompo fotoana zao zany tokony ho feno vao misokatra aveo zany fiangonana misokatra ny asa tokony ho feno ery ianao tokony tena lasa rahalahy varatra mihitsy ianao tokony ho lasa ranabavy afo mihitsy ianao raha tapitra zao confinement zao satria fotoana tokony hitokanana fotoana tokony hiaonanao amin'Andriamanitra afatrafatra foy miaza iny fa tia hivavaka ho antsika rehetra mba anana an'izany toetra tia miankoka amin'Andriamanitra zany anianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsotra amin'ny vahoaka rehetra zay manaraka nyty fandarany tia mba anana an'le karaktera tia miankoka miantso amin'ny herin'Andriamanitra mahagaga miantso amin'ny afony fanamasina hikasika ny fiainanao miantso amin'ny fandresena avy ny an-danitra ampandresy ianao ary mandray ny hery sy fahefana amin'ny mampanompin'Andriamanitra manodidiny aretina amin'izao fotoana zao analavitra amin'ity Madagasikara antsika ity manodidiny aretina zao analavitra anao zay mino anahy tompony hitanao tompony anomenao fahasalamana tompony anomenao fahelavelo tompony hitahiry ianao mba ny fahasoavana tononika ihany koa mba hanampiadalina ianao mba hanampifaliana ianao mba hitsatra ny tepitepy hitsatra ny alahelo fa mba hitoetra mba ny fahasambarana ianao ozomiko amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana aretina zay mibloke ny fiainan'ny olona ozomiko amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana tsy fisina mifanahy fantrana piara amin'ny anaran'i Jesosy piara
aretina sy ny tsy fahasalamana rehetra manonona ny afon'Andriamanitra hitoetra ao anatinao manonona ny herin'ny fanamasina hitoetra ao anatinao ary aoka manomboka androany hitonga ianao fa tsy ena aoka manomboka androany mba ao aminao aneny fanany fiankofana amin'Andriamanitra ho ao aminao aneny ny osotry ny fiankofana amin'Andriamanitra tomoera ambany fanatrehany tompo aoka hiahery eny enao misaotra anao zay tompo mankasitraka anao zay ianao zay miandry any Jehova eo feno hery tokoa anenao ianao zay mino an'Andriamanitra ka tsy miova ny fononao aoka ho tafatoetra ao ambany fahasoavana ianao tsofoka rano mba ho hisy fiantraikany amin'ny zavatra rehetra ny fiainanao hidomina ny zavatra rehetra ny ianao anjaka aminao aneny fanamasina mankasitraka tompo averina eo anao fiterana fisaorana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'i Jesosy tsika amin'ny hafatra namotrondray ny mpanompony teo ino fa nahazo aina ianao nahazo hery misaotra n'Andriamanitra ianao anaty tira ty araka ny fampianarana ty hoe aoka ianao mpiankoka ao anaty ty fiankovana ty tika ianao tena mbola eto tena Such a
Ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.